fahamarina, tsy fahamasirana, tsy fankatoavana, tsy fianonana, fanina tsy rara, tsy farazana. Jesosy eo ataonay eo anatrehana, miseho izay Jesosy fa izay no mahery, izay no matanjaka, mifona aminao Jesosy fa ianao efa no tompony hery, ianao no tompony ainay Jesosy. Tsintsina izay eo anatrehana, tsintsina izay eo anatrehana, vitsika izay eo anatrehana, otrany vitsika izay eo anatrehana. Inona moa izay Jesosy eo anatrehana, inona moa izay Jesosy eo anatrehana. Mbola ianao no manome fofonay na iainanay. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny fizahazahoana, mifona aminao Jesosy mamelany elokay, mamindafo aminay tsirairay avy. Indraindray tsy fantatray Jesosy ny teza aloky ny vavanay, lasa ny devoly manam-pahefana amin'ny vavanay. Mifona aminao Jesosy, mifona aminao Jesosy, miandrandra famindrapo aminao atompo, miandrandra famindrapo aminao a Jesosy. Mamindafo amiko ianao Jesosy, mamindafo amiko ianao Jesosy, mamelany eloko ianao, mamindafo amiko ianao. Indrindra tompo raha nisy miasanao Jesosy, tsy vitako, tsy nataoko, tsy nefaiko Jesosy, mamindrafo amiko ianao, mamelany eloko ianao Jesosy. Anao ny asanao no alehako eto tompo, tsy anao izay tiako atao, fa anao ny asanao Jesosy, ny aniranao aeto, nametrahanao aeto dia anao ny asanao tompo. Raha nisy ny asanao mety tsy nataoko Jesosy, ianao no mahalala, ianao mahafantatra tompo Jesosy. Ianao no mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao hatrany a Jesosy. Tompo malala, mifona ny amin'ny tsy fandraisana andraikitra, mifona ny amin'ny tsy fandraisana andraikitra rehetra Jesosy. Mamelany eloko ianao, mamindrafo amiko ianao Jesosy. Diovy amin'ny rahanao a tompo, sasao amin'ny rahanao a Jesosy. Mangataka ny rahanao a tompo, ilay rahanao madio tsisy klema, madio mangarara tahaka ny ora-panala, sambatra ny madio avoa fa izy no ahitan'Andriamanitra. Jesosy, diovy ny foko, sasao ny foko tompo malala, sasao amin'ny rahanao, diovy amin'ny rahanao Jesosy ny foko, mba ho lapanao, ho fitoeranao, ho tranonao, ho tempolo masonao ny tenako Jesosy malala. Ho anao ireny ihany Jesosy, atolotra anao ny foko, ny saiko, ny fanahiko, anjakao Jesosy. Ho anao ireny ihany, diovy amin'ny rahanao Jesosy ny fisainako, ny fieritreretako, sasao amin'ny rahanao, diovy amin'ny rahanao tompo, ny sofiko, ny lelako, ny vavako, ny molotro Jesosy, sasao amin'ny rahanao, mba hiteny masina, hiteny fahamarinana, hiteny tsara Jesosy, izay aviavanao tompo malala. Jesosy, diovy ny masoko, sasao ny masoko, mba hanana fomba fijery mendrika, hanana fomba fijery tsara, tsy hanana fomba fijery mangatika na ratsy Jesosy, fa hanana fomba fijery mendrika araky ny sitraponao Jesosy, fijery mazava fa tsy matroka Jesosy. Diovy amin'ny rahanao ny sofiko, mba hiaino Jesosy ny feonao, mba hiainona ny feonao, hiainona ny teninao, hiainona izay mombanao ny sofiko Jesosy. Tsy natao hiainona zavatra zao tontolo izao Jesosy. Jesosy, fonanay aminao zany Jesosy marary. Jesosy, eto izay mierinao Andriamanitra, seho eto amin'izao toerana izao Jesosy marara, mba tsy ho voafitaka, tsy ho voafandrika izay ny amin'ny veram-pandriky Satana, ny amin'ny veram-pandriky ny fahavalo Jesosy marara. Tompo, rahanao Jesosy ikorina ny an-tampon-doha katrany am-paradia, raha mahery Jesosy, raha mahery Jesosy, rahanao Jesosy ikorina ao anatiko ao, anadio Jesosy, anadio Jesosy, ao anaty fitaovako rehetra ao, raha Jesosy, raha mahery Jesosy, mampatanjaka, mampahera, mampijora, rahanao Jesosy, ikorina any amin'ny taonana rehetra, any amin'ny vatako rehetra, raha mahery Jesosy, raha mahery Jesosy, rahanao Jesosy, ny rahanao Jesosy, ikorina ato. Bebainao ngataon-draha Jesosy, ngataon-draha Jesosy mba tsy penina fotoana lany fotsiny izao fotoana izao. Araroty ny fotoana, izay mbola azonao hibebana, araroty ny fotoana, fa tsy fantatrao ny avoaky ny ray minitra, mibebay ianao,
me prepare, Padre Manta Tias Vazia, me prepare, weke wanatia tuptaoni, izaleta simejga, tara kusitapuni, na tonte wanatia nao, sifata toni urasini flora, so they think ifune wanatia Jesus taoni, izaleta fata tau, fati mejga, sineti, na tona ute wanatia ni, me prepare, Padre Manta Tias Vazia, Tias Vazia is, Ande Manta Mbunya de Manta Recha is still Bella Fade Manta, Ande Manta is, Raisara Kafane Mas, like Terfai Rise. Mararu, Duda Nitena Kwe wanatia na watesis. Duda Nitena Kwe wanatia na watesis. Duda Nitena Kwe wanatia na watesis. Nini na zeso salatatsi. Nini na zeso salatatsi netrecha. Ayitsiu tesosu. Ambuarwa tesosu. Ambuarwa tesosu malala fa vaz na watesosu. Ambuarwa tefet kanizana ka watesosu. Baumbet kanyansne nana na watesosu. Yarote simyaruarwa na fautana. Fa masna yarao. Mayera, leibera, befunacha, ademanta buduna, demanta recha, Jesus, ambuar fora Jesus batugaka kwa nedanta, ambuar fora Jesus, awitiwa tupo, arafia lebet fanga punau, sinifitiaba nao, awitiwa Jesus, ambuar Jesus, hallelujah. Avindi Janaurirayu Kamitsa Kanazai Subimu Numitu Vyamina Let
O mar niveira lemnele, o mar niveira lemnele, me bebaia, o mar niveira lemnele, o mar niveira lemnele, não se fanca tua lá, não se fanca tua lá, o mar niveira lemnele, o mar niveira lemnele.
Jesosy Tompo apetraka eo amin'ny tena-tananao ny teny izay ho ambara amin'ny tsirairay avy izay amin'izao andro asabata fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay 2024. Misaotra fa mbola afaka miaino ny teninao izahay, misaotra fa mbola manana fahalalana iaino ny teninao izahay, koa dia mitenena ianao Jesosy araka ny fombanao. Tendreo ny lelan'ny mpatomponao izay hitondra ny teninao mba hiteny Jesosy araka izay fitarian'ny fanahy masinao. Misaotra anao indrindra fanahy masina, ianao no hanazava ny teny, ianao no hitranseha mba ho mpiaino-pakatoa ny teninao izahay tsirairay avy. Koa misaotra indrindra Jesosy mitenena araka ny fombanao. Aleluia. Amen. Voasoratra ao amin'ny Jakoba. Jakoba 5 andininy 7 ka hatramin'ny 15. Jakoba 5 dia andininy 7 ka hatramin'ny 15. Jakoba 5 dia andininy 7 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita ny teny dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny titra eto amin'ny sora-maso dia hoe toky ho an'ny kristianina azo fahoriana sy anatra samihafa amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany, mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonimonna ry rahalahy fandrao hoeloina ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahy, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Jehova, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahy, aza mianina amin'ny lanitra na amin'ny tany ny amin'izay fianianana hafa akory. Aza fa aoka ny fianiananareo hoelo ary ny fandanareo ho tsy fandrao hiara-ny fitsarana ianareo. Misy azo fahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon'ny fiangonana, ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny heliny. Amen. Rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ny titra eto amin'ny sora-maso no milaza hoe toky ho an'ny kristianina azo fahoriana sy anatra samihafa. Izany hoe manome tompo zany ny Tompo ho an'ny kristianina, ho an'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy, ho an'ireo azo fahoriana, dia mbola misy tompo, mbola misy fanantenana zany ao amin'Andriamanitra. Sy anatra samihafa, misy ihany koa ny anatra samihafa. Ny Tompo dia tena mananatra antsika foana izy amin'ny zavatra rehetra tsy mety ataontsika, dia ny Tompo tsy maintsy miteny izy, tsy maintsy mananatra izy mba hanitsiana antsika satria ho any an-danitra isika. Eto amin'ny andininy 7 izy dia milaza hoe ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka mahareta amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana
alosy ka maharitra amin'izany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'olana alosy aoriana. Manao fanoharana ny tompo eto izany, manao fanoharana amin'ny mpiasa tany. Ny mpiasa tany rehefa mamboly izy dia tsy hoe mamboly izy androany dia rapitsy dia efa hioty vokatra, dia efa manantena hoe handray vokatra, fa tsy maintsy maharitra izy amin'iny fambolena nataony iny zany, satria iny tsy maintsy miandry ranon'orana, tsy maintsy tondratondrahana, dia maharitra izy ao anatin'izay kolokoloany zany le zavatra amboleny. Dia toy izay tsikotsika ao amin'ny Jesosy, mila manam-paharetana isika zany, manara-dian'i Jesosy, mandra-piavin'ny tompo, mila matoky ihany koa tsika sy mino ihany koa, mila matoky, mila manam-paharetana, mila mino isika kristiana, isika zanak'Andriamanitra, satria tsy moramora ny lalantsika makany an-danitra. Betsaka ny zavatra mety miseho, mety mitranga, kanefa tsy ampianantsika amin'i Jesosy zany. Mila manam-paharetana antsika zany, satria maro ny karazana lalana diavintsika kristiana io, dia mila mihitsy tsika matoky ny tompo. Raha vao tsy matoky an'i Jesosy tsika dia mora lavitsika, mora reraka tsika. Raha vao tsy matoky an'ny tompo dia mila mino an'i Jesosy ihany koa tsika, mila mino fa misy izy, mila mino fa miteny izy, mila mino fa mahagaga izy, mila mino fa manasitrana izy, mila mino fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Mila mino zany tsika, izay no voalohany indrindra. Raha vao tsika mivavaka fotsiny nefa tsy mino, tsika zany mila mino amin'ny dika zany, fa mila mino le vavaka ataotsika. Tsika zao mety hoe mivavaka hoe Jesosy hoe sitrano, ohatra hoe olona marary zany, na hoe marary dia miteny hoe sitrano, dia mila mino ianao hoe Jesosy atsoko ty hoe mpanasitrana, tsy voatery ho any amin'ny dokotera fa Jesosy atsoko ty mpanasitrana. Dia mila mino tsika fa hain'ny Andriamanitra tao ny zavatra rehetra, mba tsy hoeloina isika, satria efa eo ambaravarana ny tompo, tena hoe efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy dia samy tokony hiomana amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany tsika tsirairay avy. Tena tokony hiomana mihitsy tsika zao, efa tsy fotoana hoe ohatry ny hoe le fiainantsika taloha, tsika tena samy manana ny fiainany taloha tsika rehetrarehetra, efa tsy tokony ho zany intsony, satria efa akaiky, efa tamin'izany fotoana zany Andriana Jesosy miteny hoe ho avy fa zao raha zava-misy maneran-tany dia tena efa ho avy tokoa Andriamanitra, efa ho avy tokoa Jesosy, tena efa eo ambaravarana izy, tena efa eo ambaravarana mihitsy Jesosy sy mitabataba ny ankizy tena efa eo ambaravarana mihitsy Jesosy. Dia mila miomana amin'izany tsika tena hoe mahazo tombony. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy fotoana Jesosy niteny nanazava hoe momba n'io sabata io zany, hoe izay mivavaka sabata ihany ve no voavonjy. Dia namaly amin'izay ny tompo nisy nametraka mpanompon'Andriamanitra zany nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy izy dia rehefa nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy dia namaly ny tompo hoe ny andro sabata no tena ny andro sabata no tena firavoravoana, fanandratana, fiderana, fanomezana voninahitra an'Andriamanitra zany, fa ny andro rehetra azontsika hivavahana avokoa, satria efa akaiky Jesosy zao. Dia atao anatin'ilay fanazavana koa hoe efa akaiky Jesosy zao, dia ny andro rehetra azontsika hivavahana, fa ny sabata zany amin'izao no tena hoe andro firavoravoana, fanandratana an'Andriamanitra, fanomeza voninahitra ho azy, natokana mihitsy ho an'i Jesosy. Ohatra antsika zao androany dia tsy misy manao ninina tsika fa dia miomana amin'ny andro sabata zany tsika. Dia atao anatin'izay hoe izay makany izay vavaka sabata ihany ve no voavonjy dia tena namaly ny tompo efa akaiky ny farany ozy izy dia tsy hoe izay mivavaka sabata ihany no voavonjy, fa izay mivavaka amin'ny Jesosy Kristy mandritra latsinainy, talata, alavilaka, misy zoma, satria misy ny olona manko mivavaka latsinainy, talata, alavilaka, misy zoma, fa tsy Jesosy Kristy no tompony. Dia na ny mivavaka alahady arany dia voavonjy zany, satria raha Jesosy Kristy no tompony, raha Jesosy Kristy no hivavahany, raha Jesosy Kristy Vela vary Nazareta no
ivavahany dia vovojo izy na andro inona ny ivavahany fa ny sabata zany tena tokana mihitsy tena hoe iravoravotsika amin'i Jesosy satria ho avy ny fanejehana kristianina ao aoriana kely ao dia tsy misy intsony hoe andro sabata, andro alatsinainy, andro izao dia ny tompo zany tena efa niteny mihitsy hoe azo ivavahana ny andro rehetra fa mila hoe Jesosy Kristy ilay tompona fa tsy Andriamanitra hafa zany dia mila manona mihitsy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta fa tsy hoe Jesosy fotsiny. Zay zany ny nampianarin'i Jesosy fony teny kely ampianarina tsy hoe ampianarina moa zany fa ampita amintsika tao anatin'ny tenin'ny tompo zany. Eo amin'ny andininy fahafolo hoe ry rahalahy aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Amen. Eto izy dia miresaka hoe mpaminany. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia maro be ireo mpaminany izay milaza azy ho mpaminany. Tsika omaly dia mianatra ny hoe ny vehivavy rehefa maminany izy dia misaron-doha. Dia eto mitendray ny tenin'Andriamanitra hoe momba ny hoe mpaminany, miresaka momba ny mpaminany ny tenin'Andriamanitra eto. Mila mitandrina isika satria ny mpaminany zany dia tsy maintsy mitarika amin'ny fibebahana izy aloha, mila mibebaka, izay tsy maintsy ao anatiny foana. Tsika raha tsy madio eo anatrehan'i Jesosy dia zava-poana tsy misy dikany mihitsy zany hoe tsika avy any tsika hiakohaka amin'ny Jesosy dia tonga dia hoe andeha hangataka tsika ohatra hoe Jesosy mila zao nefa ianao tsy mibebaka amin'ny fahotanao zany hoe maloto zany tsika. Andriamanitra tsy mihaino olona maloto, tsy mihaino olona misy fahotana, feno fahotana. Mila tsika zany mibebaka aloha tsika voalohany indrindra. Ka ny mpaminany raha vao tsy mitaona izy mibebaka, tsy miteny anao mibebahy ianao, tsy mitaona anao izy mibebaka, dia mila tonga saina tsika zay fa zavatra hafa zay eo ambadika zay. Fa ny mpaminany dia izy ny mpaminany zany hoe olona voaositra Andriamanitra mihitsy ny atao hoe mpaminany. Raha vehivavy izy dia tsy maintsy misaron-doha ny mpaminany. Mila mitandrina zany tsika sao dia mahita hoe mpaminany iny nefa tsy misaron-doha izy. Mila misaron-doha ny mpaminany. Dia raha lehilahy indray izy, misy koa lehilahy mpaminany fa amin'izao vaninandro teraka ilay mpaminany iny nefa ny olona rehetra niara-niaina nandre izay faminaniana izay daholo dia tsy tanteraka ilay mpaminany iny. Raha vao zavatra tsy avy Jesosy mihitsy ka miteniteny foana ilay olona, zavatra tsy tanteraka tsy misy azany akory dia efa fanahy hafahafa, fanahy ratsy izay miasa ao anatin'ilay olona. Fa tsy ny olona rehetra ny hoe mpaminany ny ary, misy mpaminany mahery vaika ary, misy mpaminany izao ary, tsy misy azany fa mila tsika mitandrina tsara dia fanahy masina ihany mampiteny ny mpaminany. Rehefa maheno faminaniana avy amin'ny fanahy masina dia izay no marina. Faminaniana avy amin'ny fanahy masina tena azo antoka hoe fanahy masina mampiteny an'ity olona ity. Fa tsy misy hoe ohatra tonga any amin'ny braony dia ianao ohatran'izao vao miditra amin'ny braony ianao na hoe mandeha any anatiny, mandeha manao consultation dia izao ianao olona ohatran'izao, ianao olona mila mitandrina tsika, mila mitandrina tsara mihitsy tsika fa be dia be manao an'izany amin'izao vaninandro iainantsika izao, be dia be tena be dia be. Tsy inona fa mba azahoana vola ilay izy satria vola zao no tena mahafatifaty ny olona tsirairay avy mihitsy. Vola tena hoe vola dia mila mitandrina tsika zany. Mila mitandrina ihany tsika fa misy fanahy ratsy no mampiteny ny olona indraindray. Misy tsy avy amin'ny tompo, misy tsy fanahy masina no mampiteny an'ilay olona fa fanahy ratsy ny ao anatiny, fanahy mamintaka ny ao anatiny. Dia mila mitandrina tsika, mila mahay mamantatra zay mampatonga tsika mila feno firaisana amin'ny Jesosy tsika zany. Mba tsy hahatonga anao hoe tena Andriamanitra marina ve zany miteny zany, Jesosy ve zany miteny zany sa fanahy ratsy zany
moa miteny amin'ny fisainana ao fahitana amin'ny fieritreretana zany rehetra zany mila tsika tena hoe mifandray amin'ny Jesosy mba tsy ho voafita tsy ho voafaritra zany tsika fa be dia be rehefa faminany mission amizao hoe faminany tsara hoe tena avy aminao ve Jesosy ty jereo tsara dia amareo tsara anontanivo amin'ny fanahy masina naneo fanahy masina fa amaly anao izy miaino anao izy eo amin'ny andininy fa 1:10 izo ataontsika fa sambatra izay efa nahafa efa renareo ny faharetany Jehova ary efa hitanareo ny farany nataony Tompo taminy fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrafy mila maharitra hatramin'ny farany isika zany amin'ny fanarahana an' Jesosy rehefa nanaiky ianao hoe anaradian Jesosy dikan'izany mila zany ianao manaiky zay sitrapon'i Jesosy mankatoy zay sitrapon'i Jesosy ohatrantsika zao miasa amina orinasa anankiray dia misy discipline be da be ao zany tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao ohatra hoe rehefa mivoaka dia savaina dia manaraka ny tsara mihitsy tsika satria tsika tsy te ho voaroaka tsy te hiala amin'ilay asa tsika dia mifona amin'ny Jesosy dia mila miditsika fa mamindra fo antsika Andriamanitra fa tsy manamely tena ny fanoharana eto amin'ny andininy 7 dia ny fanoharana nataon'ny Tompo teto zany dia ny mpiasa tany miandry ny vokatra maharitra zany izy tsika koa mila manam-paharetana amin'ny fanarahana an' Jesosy zany mila manam-paharetana tsika ny andininy 9 mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo zay teny efa akaiky Jesosy araky ny teny zay nampitondray ny mpanompony dia efa akaiky ny Tompo teny efa akaiky mihitsy Jesosy zany teny efa akaiky efa manangona ny azy mihitsy izy amin'izao zay mampatonga antsika mila miorina tsara zany tsika fa raha itsika no mihevitra raha itsika no tsy mijoro tsara dia lasa any amin'ny fahaverezana indray tsika avery any amin'ny elo nefa tsika efa ohatry hoe nandany fotoana zany tsika nanompo an'Andriamanitra efa nanao zay azotsika natao rehetra tsika nefa tsika raha sendra sarotra tody zavatra mafy tsika dia miala amin'ny Tompo dia tonga dia fahaverezana no miandry antsika zany ka tsika mila zany tena hoe maharitra zay tena takin'ny Tompo eto zany tandremana ihany koa ny fo mba tsy ho hierikeriky ny fotsika io zany mila tandremantsika mihitsy tsy hierikeriky tsy toditody tsy hovariana nyrehako zao tontolo zao mila mitandrina mihitsy ny amin'ny fotsika io zany ny fotsika io mila hoentintsika amin'ny Jesosy foana ty foko ty Jesosy ohatran'izao ianao malala ny toeponao ianao no mahafantatra azy ianao no miaina
dia ianao no mahalala. Dia mila antsika mitandrina tsy erikerika ny fotsika, mila mahery ihany koa, mila mahery ny fotsika zany, tsy manaiky ahorebirebeny satana zany. Mila manana tena hoe fo mahery mihitsy tsika, miatrika tsara mihitsy zany atao hoe fiarahana amin'ny Jesosy zany. Fiarahana amin'ny Jesosy mety misy fotoana ianao mandalo ady sarotra ianao, fa tsy voatery hoe ilamina be, satria tsika io zany mitondra azo fijaliana tahaka an Jesosy izy rehefa tetỳ ambonin'ny tany izy, tonga nofo izy, tonga tetỳ dia nitory filazantsara be dia be ny karazana zavatra nilarovan'i Jesosy. Dia tsika ihany koa ohatran'izay, fa tsy hoe zay manaradia Jesosy dia efa tena hoe stable milamina daholo zavatra rehetra. Misy karazana fizahan-toetra aseho ny tompo antsika hoe aiza ho aiza ny fatokitsika an'Andriamanitra, aiza ho aiza ny fiorenantsika, miorina tsara be tsika sa vao misy zavatra mitranga dia idémissionna, hiala, tsy hanompo an'Andriamanitra intsony zao ve manompo an Jesosy, za ve ohatran'izao, za ve ohatran'izao. Tsy ohatr'izay zany tsika rehefa manompo an'Andriamanitra, fa mila tena hoe matanjaka mahery mihitsy ny fotsika io. Mila miorina tsara amin'ny tompo ny fotsika, tena aorintsika amin'ny tompo mihitsy ny fo hoe anao Jesosy ny fo, ianao no manjaka ao am-poko, ianao Jesosy no mibaiko, ianao Jesosy no mitari-dalana, anao Jesosy no foko. Zay zany tokony tena hoe mpanjinitsika, mila amiorina tsara amin'ny Jesosy ny fotsika. Dia mila mangataka ny rà mahery Jesosy mba hikoriana amintsika, satria mila zany madio foana ny fotsika, satria Andriamanitra tsy afaka hitoetra ao anatintsika raha toa ka maloto ny fotsika. Feno lolom-po, feno atezera, feno alahelo, feno zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihiditra ao anatin'ny fotsika ao, mitoetra ao anatin'ny fotsika ao. Fa mila zany tsika manana fahadiovam-po, dia ny ananantsika an'izay fahadiovam-po zay dia ny rà Jesosy manadio ny fotsika. Ary koa satria efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, dia mila tena hoe madio mihitsy tsika zany le hitsenan'i Jesosy. Olona madio zany madio fo, madio anatiny sy ivelany, fa tsy hoe ny fonao madio nefa ny akanjonao maloto be mihitsy. Fa mila zany tsika zay le hoe fahamasinana anatiny sy ivelany, tsy hoe ny ao anatiny fotsiny masina, na hoe ny aty ivelany hoe manao akanjo mirebareba be dia hoe masina be, fa ny ao anaty koa mila masina anatiny sy ivelany. Zay zany zavatra takin'ny tompo amintsika zany. Mila mitsika mitandrina ny amin'ny fotsika io, ao no anafian'ny satana antsika voalohany, ao amin'ny fotsika ao amin'ny fisainantsika ao anafian'ny satana voalohany, ary amin'ny endriny maro isan-karazany mihitsy izy io. Ka tsika zany mila manana an'le fitaovam-piadiana avy amin'ny tompo foana. Mbola ianarantsika indray zay amin'ny manaraka le fitaovam-piadiana rehetra. Dia eto moa hoe fanoharana hoe efa andro farany zao dia mila mitandrina sy miambina amin'ny alalan'ny vavaka isika. Le miambina io tsy hoe andeha hiambina hoe dia nahandro na ala dia andeha hiambina andeha mandehandeha tsika, fa miambina amin'ny alalan'ny vavaka zany hoe mila feno vavaka, manana fiainam-bavaka foana tsika mba tsy mora tafian'ny satana. Raha vao misy zao hoe ohatra hoe tany avany misy devoly fahatezerana, tonga dia efa toerinao amin'ny anaran'i Jesosy iny, satria Jesosy miteny hoe toero ny devoly dia andositra anareo afaka toerana. Vao mitady andaika ianao, tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly nalai, manana fahefana. Iny izy tena manararaotra, ary fahotana anankiray iny tsy anankiray ihany tafiditra ao amintsika, fa be dia be mitarika zavatra be da be iny. Raha vao ohatra fahatezerana, matetika moa zay ny zavatra miseho sy mitranga. Raha vao fahatezerana no mialoha tonga ao anatin'ny fonao, dia tonga mitarika fankalana iny, mitarika tsy fitiavana iny, mitarika iny lolom-po iny, tonga dia tena hoe te hamono fialonana, tonga ao daholo zany raha vao fahatezerana. Ka ny devoly zany tsy izy raha vao tonga tsy hoe anankiray izy mipetrapetraka fa feno manodidina dia efa miandry antsika fotsiny izy, miandry fotsiny izy zany. Tsika mila miambina foana amin'ny alalan'ny vavaka, na andro na alina, na mipetrapetraka iny tsika dia efa miantso an Jesosy, atsoy foana Jesosy. Mila miambina amin'ny alalan'ny vavaka tsika mba tsy handairany, tsy hampitafiditra ny satana ao anatintsika. Ny andininy fahasivy, aza mifampimonimonna ry rahalahy, fandrao ho elohina ianareo.
indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Efa eo am-baravarana ny tompo hitsaratsika tsirairay avy ireo. Tsika tsisy hafa miala zany na ny manao marina na ny tsy manao marina, na hiafina na efa maty aran'le olona, tsisy hafa miala eo fitsaràn'Andriamanitra zany, tsisy hafa maina mihitsy tsika. Dia mila tsika manao zavatra tsara foana zany tsika, zay no anompontsika an'Andriamanitra ny andehanantsika atongavantsika any an-danitra. Fa raha hotsaraina tsika, hotsaraina amina heloka, hotsaraina amina ratsy izay nataontsika, nefa tsika nivavaka ihany dia tsika ne perte. Tonga dia atsipon' Jesosy any amin'ny elo, any an-davaka ny farihy rehetra hoe tsy fantatro ianao izy izy, satria ny tompo mihitsy ny miteny hoe tsy izay manao amiko hoe tompotompo no azo fanjakana latra, fa izay manao sitrapony ihany. Tsy misy hoe za nanao za dekona, za efa mitontotelo foana, za tena za mpanao fafolo-kare, za mpanao fanatitra betsaka indrindra ao am-piangonanay. Tsy izany no hitsaràn'Andriamanitra atsika, fa zay nataontsika, zay nankatoavintsika, zany hoe mila tsika mankatoy ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra dia mifameno avokoa, tsy hoe tsy mandainga fotsiny, fa tsy mangalatra, tsy mamono olona, sy fampiatsara velatsi, miala daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, satria zany hitsaràn'Andriamanitra atsika zany. Zavatra mety kely tsy eritreretintsika mihitsy dia hitsaràn'Andriamanitra atsika, firaisantsika tsy kombakomba ratsy hoe ataovy ohatran'izao dia ohatran'izao dia efa mahavery any amin'ny elo zany. Zavatra tsy eritreretintsika, mety ny fosa olona tsika dia efa mahavery any amin'ny elo zany. Ka ny manaradia Jesosy tena tsy moramora mihitsy, tsy moramora. Mila fanetretena, mila fandeferana, mila fahaiza miaina, mila miaina mankatoy ny ten'Andriamanitra tsy pria mihitsy, fa tsy hoe ny ten'Andriamanitra izay zaraina androany ihany, na hoe izay ten'Andriamanitra zaraina ara-pitsy ihany ny ankatoavinao. Fa tsika reo zao efa be dia be mihitsy ten'Andriamanitra efa noenontsika zao, dia mba firy amin'ireny mba hankatoavintsika, mba efa nankatoavinao tsara ve ireny. Raha mandeha any an-dalana ianao ohatra sendra sosotra, na hoe tsy hoe sosotra fa voadonan'olona ianao dia sosotra, dia ianao tonga dia tezitra avy hatrany nefa dia Jesosy miteny hoe toerana dia voly dia atositra anareo dia hoe ten'Andriamanitra koa manao hoe aza atao tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranao, dia tezitra foana ianao. Nisy olona nandona anahy dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia tezitra, dia iny lasa tezitra hatrany an-tranonao ianao. Matetika mantsy tsika olombelona ohatr'izay, zavatra anankiray napatezitra dia zay mifanena na zay resana na zay ao an-trano dia hitezerana daholo, na tsy misy idiran'ilay olona mihitsy fa zavatra tany anaty bus tany dia iny hitezeranao zany mandraka tonga ao an-trano. Fa tsika tokony tsy ohatran'izay intsony, tokony tsika zany tokony efa le any amin'ny akaikina fazy finalina mihitsy zany tsika, efa tena tokony efa le zavatra taloha ny iainana ireny efa tsy tokony ho rentsony zany ny fiainana, fa efa tokony avo mihitsy, efa avo mihitsy le dimension ara-panahintsika zany dia hitolomana amin'ny tompo zay. Fa raha mbola ianao tamin'ny firy taona lasa, mbola io ihany dia mametrahinao fanontaniana amin'ny tompo, mametrahinao fanontaniana Jesosy hoe fa nahoana ny ohatran'izao, na ianao ihany mametra-panontaniana fa ahoana. Raha mbola tamin'ny 5 taona lasa, mbola iny ihany na ny toetranao na ny fombanao, dia mieritrereta tsika tsirairay avy, tena mieritrereta sao dia manomponompo fampahazarana an'Andriamanitra fotsiny. Zany hoe tsy mankatsisy fankatoavana an'Andriamanitra tsika raha mbola fiainanao iny foana na hoe ny toetranao na ny fomba fiainanao izay foana ny toetranao, dia mila manontany tena mihitsy tsika hoe fa ahoana zany, za ve tena manompo an'i Jesosy marina, tena sao dia tsy Jesosy no tompoko fa zavatra hafa. Tsy tokony himonmonina isika, mila mihitsy tsika zany mifona amin'i Jesosy ny amin'ireo fimonomonana, fahatezerana, satria rehefa ao anatin'izany olona mimomonina zany manko misy fahatezerana ao anatiny. Mimonomonina, misy tsy fankasitrahana ao anatiny, lasa mimonomonina izy. Dia mila hibebahantsika zay raha ao anatin'izay ianao, raha mahakasika anao izay ten'Andriamanitra izay teny fanazavana teo zay, dia mila tsy vita fotsiny hoe fanompon'Andriamanitra dia mivavaka dia mandeha fiangonana rehefa alahady ny andro, fa mila mifotsika rehetra mihitsy na ianao fotsika aloha falifaly mihitsy ianao hoe Jesosy, satria Jesosy dia atao fampitiavana mihitsy,
zaza fianarabia Jesosy dia rehefa atao hatramin'ny ivavaka aoka izy ivavaka raha misy zany hoe azo fahoriana mety ohatra hoe manana olana mety tena hoe fahoriana ara-baky teny tokoa mety hoe nifandao tamin'ny seiko ray aman-dreny zanaka mety namana ihany koa mety mpiara-miasa aminao ianao tena hoe fahoriana tena ara-baky teny dia aoka izy ivavaka ho tenin'Andriamanitra mila zany a mivavaka zany miresaka amin'Andriamanitra ianao zany dia ny manaraka hoe misy faliva aoka izy ihira fiderana rehefa feno fifaliana zany tsika hoe mifalifaly misy zavatra mampafalifaly atsika dia mila midera Jesosy tsika rehefa falifaly salama tsara ianao falifaly miderany Jesosy velon'aina soma tsara ianao miderany Jesosy sakafo tsara ianao miderany Jesosy mila miderany Jesosy zany ny 14 manaraka hoe aoka izy ihira fiderana misy ny 14 misy marava eo aminareo aoka izy apaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka anositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady vavaka eo aminy raha misy marary dia antsoy izy apaka ny loholon'ny fiangonana zany hoe misy loholona ao anatin'ny mivavaka ho an'ny marary tena hoe nahazo ositra manokana mihitsy hoe ametra-tanana ny marary mivavaka ho an'ny marary dia eo aminy aoka anositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ary atao amin'ny anaran'ny Tompo daholo zany rehetrarehetra izany anositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady mivavaka eo aminy dia mivavaka ho azy zany le olo mbo ositr'Andriamanitra mivavaka manokana ho an'le olona marary zany dia ny Tompo no miasa mivavaka amin'ny anaran'ny Tompo fa tsy hoe amin'ny anaran'le olona na amin'ny anaran'ny fiangonana fa mivavaka amin'ny anaran'ny Tompo. Ny 15 ary ny fivavaky ny finoana dia monjy ilay marary fa ny Tompo anangana azy dia rehefa mivavaka zany ireo olona ireo ho an'le marary dia mila mivavaka amin'ny finoana na le marary na le olona dia mila manam-pinoana zany le marary mila manam-pinoana fa ho sitrana izy le olona mila manam-pinoana fa Andriamanitra miasa dia manasitrana fa tsy hoe le olona koa no manasitrana fa ny anaran'ny Tompo le tonono no manasitrana an'le marary zany taraneo hain' Jesosy atao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny 15 hoe ary aoka ny fivavaky ny finoana dia monjy ilay marary fa ny Tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elo raha nanota zany izy dia avela ny elo avela ny elo zany raha ohatra izy hoe narary vokatry ny fahotana sy mitabataba azafady raha ohatra izy narary vokatry ny fahotana satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary raha nanota izy dia avela ny elo dia raha ohatra vokatry ny fahotana misy zao ohatra le hoe marary vokatry ny fahotana mety ohatra hoe jangajanga le olona zany mpijangajanga be mihitsy vokatry izay fijangajangana dia fahotana zany marary any anatiny any marary any aminazy any sy fantatra mihitsy hoe ina ty aretina ty ahoana ty aretina ty nefa le olona mety mibebaka ny fanafodin'le aretina zay zany dia mila tsy hoe manontany amin'ny Tompo anontaniana ny Tompo dia raha vao tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy tsika dia tsabotsaboina any le olona rehefa zavatra hafa mety manasitrana anazy dia izy rehefa mibebaka dia sitrana izy velona amin'irony ny fahasalamana. Aleluia. Nahitra ho an'Andriamanitra irery any izay indray no teny nampianarin'i Jesosy antsika tamin'izao andro sabata izao dia ankasitraka azy isika hisaotra azy ny amin'ny teny izay nampianariny antsika androany. Mino fa naharaintsika tsirairay avy samy nanoratra dia naharay izay ny fanandrikantsika tao anatin'izay naharay teny tsika tsirairay avy ireo dia tsika zany mila mpiaino mpakatò ny tenin'Andriamanitra fa tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra mila miaino tsara ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy fa teny fiainana ho antsika io no entsika mamakivaky ny fiainantsika rehetra alalantsika sitrapon'Andriamanitra hoe
zao indray ny sitrapon'i Jesosy, zao ny tian'i Jesosy ataoko e, zao kay ny tokony ho ataoko fa tsy ity kay, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany isaotran'i Jesosy tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay. Mampianatra anay foana ianao mba hanitsina any aminao. Misaotra Tompo fa ianao dia miasa eo amin'ny fiainanay foana, mamindra fo aminay, mamela heloka anay. Aoka izay mba anapaharetana Jesosy amin'ny fivavahana, anapaharetana amin'ny fanarananao, tena amin'ny fanarananao. Ahery ny fonay, tsy herikerika izahay Jesosy, iorina tsara izahay Jesosy. Mankasitraka anao fa mbola miteny aminay foana ianao, mankasitraka indrindra ny voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany. Aoka izay hiomana tsara satria efa akaiky ny fiavianao eny amin'ny rao an-lanitra. Akanay zanakao Jesosy, aoka ho vonina amin'izany izahay tsirairay avy. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Mialohany hidirantsika amin'ny fitondrana mabavaka dia ataontsika ny hira fahafito ny andimy voalohany. Fivavahana indrindra eto amintsika zany mba tena hoe hitondra ny ondrin'Andriamanitra arak'izay hitondran'Andriamanitra azy zany. Mamantsika tsirairay avy. Jesosy mivavaka ho ahy. Mitondra mambava, mitondra fivavahana. Eza hoe Jesosy fiangonana. Efa misy izao feona izao. Jesosy tena efa tanteraka ny teninao fa mieritratra ny filazantsara ny afara any. Ka dia mivavaka Jesosy marary. Ho an'ireo mitondra fivavahana, izay miaina misy fahafahana, mitondra ny ondrinao amin'ny tsy fahasarinana. Jesosy marary, mitondra ny amin'ny lalan-dreka. Mivavaka Jesosy marary, hamangy azy ireo ianao, mba tsy tafanovany Mamantsika ho an'ireo olona izay hoentin'ny Tompo eto amin'izao Tompo masina izao mba ahita ny voninahitra Andriamanitra izy ireo. Rehefa misy moa zavatra ohatra hoe misy zany ny asan'i Jesosy izay atao dia midevoly tsy faly zany mihitsy ny devoly. Tena mitady hirika anakorontanana foana ny devoly dia izay no mahatonga antsika mila miambina foana. Ary io devoly voana io koa zany tsika izay mampatonga hoe miambina mivavaka amin'ny alalan'ny mivavaka fa io devoly voana io raha vao tsy miambina antsika dia tsika ny atakeny, tsika no atakeny raha vao tsy miambina antsika. Ka mila zany tsika feno fiambenana mandrakariva amin'ny toerana izay mety misy antsika tsika tena mila miambina mandrakariva fa ny devoly tsy faly zany. Tsy faly hoe asorina amin'ny anankiray fa mitady lalana hidirana any amin'ny hafa indray izy. Izay mahatonga antsika mila feno vavaka foana. Ka mivavaka tsika ho an'ireo olona izay hoentin'ny Tompo eto amin'izao Tompo masina izao mba ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahatsarany Jesosy, ny fahalehibiazan'ny Tompo, hiasa eo amin'ny tontolom-piainany mihitsy zany amin'izay mety hoe etaetana tongavany taty tena hoe izy manao izy mihitsy tena misy koa mety mitoetra eto, misy mandalo fotsiny ihany. Dia ny Tompo ane aneo ny fahalehibiazany, ny voninahiny atsafa mihitsy izy ireo hoe tena hoe velona Andriamanitra zany, misy tokoa Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra tsy misy fa tany amin'ny mety misy antsika tsirairay avy tany mety hafa mihitsy tonga eto indray tsika dia hafa mihitsy zany le atmosfera hoe ohatran'izao. Ka atsafa ny fahalehibiazan'Andriamanitra mihitsy ny olona rehetra izay mandalo eto na mipetraka eto ihany koa tsy ny Tompo hoe hipetraka eto zany. Vavaka ho an'izay tsika tsirairay avy. Jesosy tokoa mivavaka Tompo malala.
andeu de fale gaza não ando sem gaza não ando sem mandado ando de fale gaza não ademanta magar ademanta mais sabatareta ama ura era nefa oka tu foi am non sigaraya satite soso but we farmi ura na kuma maika patena we yuna ana chacha ni lanta soso ni aduva ni lanta soso no wana tinsigaraya kate ya saino ara bifu bana soso ademanta mai sabatareta era sisauta tuko hallelujah amen Fafitaia me numeni huatia achewa buka kama jakaticha isikia elikia nisunina Masinani tumpu, anjama.